mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanameravantsika rehefa malalatra ty alarobia fahadimy folo ny volana novambra ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny boky ny obolana toko voalohany 110 ka hatramin'ny faha 11. Obolana toko voalohany 110 ka hatramin'ny faha 11 amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka raha atao amin'ny mpanota ianao aza manaiky, raha hoy izy andeha hiaraka isika, aoka isika hanotrika an-datsa-drà, andeha amitsahantsika tsy ahoana ny tsy manatsiny, aoka isika hitelina azy velona tahaka ny fitelin'ny fiainantsy hita, ary ianao azy telo moka toy ny latsaka any an-davaka, dia ho azontsika ny fananana sarobidy rehetra ka ho fanotsika babo ny tranontsika. Avy mba hiara-miloka eto aminay, aoka ora ihany ny kitapom-bolantsika rehetra, anaka aza miara-dalana aminy ianao. Arovo ny tongotrao tsy akamin'ny leny, fa ny tongony miazakazaka ho amin'ny ratsy sady faingana an-datsa-drà. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Anaka raha atao mpanota ianao aza manaiky, aza miara-dalana aminy ianao, arovo ny tongotrao tsy akamin'ny alehany. Ny bokin'ny Genesis moa rehefa malala ny toko 7 dia mitantara ny diran'ny fakapanahy teto amin'izao tontolo izao. Ary mifanandrify indrindra amin'izany ity boky noabolana ity, mamperitreritra antsika piny hoe raha atao mpanota aza mandeha, na raha atao mpanota aza manaiky. Zany hoe aza mijoroa manoloana ny fakapanahy, mijoroana manoloana ny fitaoman-dratsy. Ny mandrakariva rehefa mijery ny atao hoe fakapanahy sika, dia na ny fitaoman'ny fakapanahy, fitaoman'ny mpanota ny mpino hiala amin'ny lalana marina sy lalana mahitsy, dia mandrakariva ny fakapanahy dia zavatra tsara jerena. Raha miteny hoe anaka, ny soatra masina, anaka raha atao mpanota ianao aza manaiky, dia satria zao ny zavatra itaoman'ny mpanota dia mandrakariva toy ny tsara jerena, jeren'ny maso. Raha ohatra fakapanahy ka zavatra ratsy be avy hatrany dia tsy misy manota ny olona. Fa ny fakapanahy dia toy ny zavatra tsara, toy ny mahavonjy vetivety, toy ny mety, toy ny marina, toy ny zavatra mahafinaritra, saingy zao fahafatesana na faharavana no aterany. Tsarotsika tsara ny fakapanahy nataon'ny vehivavy, nataon'ny mianarana, nataon'ilay mpakafanahy vehivavy, nataon'ny mpakafanahy ny olona. Hoy izy mantsy ny olombelona mantsy ny vehivavy manao hoe anky fare, raha ran'Andriamanitra tsy nananareo ny azo rehetra eo amin'ny saha, dia ora vehivavy onto zay no izy ka. Avelan'Andriamanitra ho anay daholo ny azo rehetra eo amin'ny saha, afa-tsy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ihany. Ny fitaoman'ny mpanota rehefa malala dia tahaka izany ihany, tsy miova mihitsy. Manova ny sitrapon'Andriamanitra. Manova ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra tsy niteny tamin'ny lehilahy na tamin'ny vehivavy aza hoanina ny azo ny azo rehetra eo amin'ny saha, fa ny azo farana ny tsara sy ny ratsy ihany ny raran'Andriamanitra. Dia tahaka izay koa ny fakapanahy. Fakapanahy dia nitaona ny olona amin'ny endrika tsara ilay izy, saingy fahafatesana ny efarany. Ary indrindra dia amboariny, folahany ny sitrapon'Andriamanitra, avadiny amin'ny tsy izy, avadiny amin'ny tsy araka ny tokony ho izy, dia manjary lavo ny olombelona. Ary anankiray amin'izay mampalavo ny olombelona koa dia ny firesahana amin'ny mpakafanahy. Raha mitaona ny mpanota dia zao rehefa malala, indraindray tsy ilaina ny miresaka amin'ny mpanota. Raha ohatra ka miresaka amin'ny mpanota dia mitory ny filazantsara. Raha miresaka amin'ny mpanota dia mitaona azy hiverina ao amin'Andriamanitra. Fa raha ohatra ka ny mpanota no henoina
de zao ny mpanota mitaonanao hiala amin'Andriamanitra. Raha ny tokony izy de zao enao no mitaona ny mpanota, zany hoe enao zany ny tompon'ny resaka fa tsy mpanota ny tompon'ny resaka fa raha vao mpanota ny tompon'ny resaka de zao mitaona antsika hiala amin'Andriamanitra izy. Zay mahatonga ny bokon'ny Eobolana eto hoe raha atao mpanota ianao aza manaiky, zany aza vela ny mpanota ny tompon'ny resaka, ny tompon'ny ny teny rehetra zay atao amintsika. Hotsika manao hoe ny fiainona ny ratsy, ny fiainona ny mpakafanahy de manjary mampenjera. Tahak'izay navoan-dra vehivavy ao amin'ny boky Genesis 3, ny aino ny mpakafanahy izy. Ary rehefa miaino ny mpakafanahy nefa de mandrakariva mpakafanahy fetsy avadibadiny io, aolakolany io ny sitrapon'Andriamanitra de manjary very ao antsaitsika lay tena izy. Raha atao mpanota ianao aza manaiky de ny fahatelo de zao koa ny mpakafanahy de mandrakariva mijery izay fahalemena, mijery izay teboka malemy na zay faritra malemy ao amin'ny fiainan'ny fiangonana na ny fiarahamonina, andrandray kosa mety amin'ny fiainantsika ahafahany miditra. Ary izay no olana atao amin'ny bokin'ny Genesis, ny vehivavy no tsy hoe ratsy akory ny vehivavy fa ny vehivavy zany no hitany hoe ny aino azy, olony fo, olona mora tambatambazana, mora fihetseham, mora etsehiny fihetseham-po de zay no ararotiny lay mpakafanahy. Ary zay maharatsy ny ratsy. Ny ratsy any de mpanararotra ary mijery izay teboka malemy ahafahana miditra. Mety olona anankiray de ampiasain'le ratsy de mikorotany ny fiarahamonina na mikorotana ny fianakaviana. Mety olona anankiray no ampiasain'le ratsy dia rava avokoa ny zavatra tsara rehetra. Mety olona anankiray fotsiny no ampiasainy satria hitany fa mijery le ratsy, mijery le mpakafanahy, iza moa zany zao azo ampiasaina. Tahaka ny namadian'ny Jodasy an'i Jesoa, misy 12 ny mpianatry Jesoa. Fa izao ny apôstôly fa saingy zao iza no nalemy, Jodasy no nalemy, dia any no nidirany mpakafanahy, fantatry le mpakafanahy fa alemen'ny Jodasy fa tia vola dia any no nidiran'le mpakafanahy. No zany dia ny fakapanahy de miditra mandrakariva amin'ny teboka malemy na amin'ny fotoana mampalemy ny olona. Amin'ny fotoana mampalemy ny olona mety nona izy, mety sahirana ara-boly izy, mety manana olana manokana izy, mety manana olana ara-panahy izy, mety manana olana ara-pitiavana izy, mety manana olana materiel izy, mety manana olana ara-pifandraisana izy, de amin'ny fotoana mampalemy ny olona iny de tonga ny mpanota, tonga ny mpakafanahy ary mampenjera ny olona. Avako malala hotsika manao hoe le mpakafanahy de fetsy. Jesoa efa niteny antsika manao hoe fetsy Satana, fetsy le ratsy. De inona ny toetra tokony ananantsika manoloana ny mpakafanahy ary? Mpakafanahy zany dia mahay mandoko ny ratsy ho tsara, mahay mandoko ny fakapanahy ho zavatra toy ny manitona, mahay mijery ny teboka malemy anafahana miditra, mahay manararoatra ny fitrangan-javatra mba ahafahana mitsofoka. Zay zany le mpakafanahy, zay lay ratsy. Dia eto ary ny bokin'ny Eobolana de mamefa olana antsika raha atao mpanota ianao aza manaiky. Paoly de fa niteny an'io tamin'ny Timoty hoy izy manao hoe mandosira ny filan'ny tanora fanahy, mandosira zany hoe aza manaiky fa mandosira mihitsy. Jesoa de nanome vahaolana hoy Jesoa manao hoe nivavaka no ahafahanareo mandositra ny fakapanahy. Raha ny Baiboly ary avako malala eto am-pamanganana de misy lafin-javatra 3 fitaovana hoentintsika manohitra ny fakapanahy. Voalohany de zao nivavaka. Nivavaka de manampy antsika handositra ny fakapanahy. Tsy rehefa tonga ihany ny fakapanahy vao mivavaka, fa ny manana fiainam-bavaka mihitsy. Mifoanao amin'ny maraina de mivavaka, tonga amin'ny atoandro de mivavaka, ny riva de mivavaka, akoatriny hoe tonga any amin'ny birao, akoatriny amin'ny anomboka zavatra, anomboka iasa, de zao manampy anao reny de mampandositra ny fakapanahy. Efa fantatry le fakapanahy fa olombavaka ianao de mandositra izy tsy makafanahy anao. No zany dia tsy hoe rehefa tonga ihany le fakapanahy vao mivavaka, fa rehefa manana fiainam-bavaka mihitsy sika de andosira ny fakapanahy avy hatrany, tsy manatona akory ny fakapanahy. Ma raha tonga moa ny fakapanahy de nivavaka koa fitaovana hoenty mandresy ny fakapanahy rahateo.
fa ny faharoa de zao tenin'andriamanitra ny fiainantsika ny tenin'andriamanitra ny fiainoantsika ny tenin'andriamanitra ny fiainoantsika ny soratra masina de ireny de fitaovana raha teo koa afahantsika mandresy ny fakapanahy rehefa miaino ny tenin'andriamanitra ianao de mandositra ho azy ny fakapanahy ary raha tonga ary izy de mahana fitaovana hoety mandresy ny fakapanahy isika ny vavaka ny tenin'andriamanitra fa ny fahatelo de zao koa ny fandosirana mihitsy ny fahazafana ny ataontsika hoe fanapahan-kevitra tsy anatona fakapanahy mihitsy satria misy fotoana dia efa fantatsika ny fahalementsika de mandositra ny fakapanahy mihitsy mandany fakapanahy mihitsy dia araka ny tenin'ny zoatra masina raha teo miataka ny fakapanahy satria misy fahendrena tokony ho ananantsika dia ny fanapahan-kevitra hoe tsy anatona ny fakapanahy na andositra ny fakapanahy tsy mifampiraharaha tsy miaino ny mpakafanatsy mifidy ny olona iresahana mifidy ny olona hifanakaloza-kevitra zany hoe tsy hoe zany hoe ankazangy Andriamanitra hitory ny filazantsara eny za amin'ny fotoana fitohina filazantsara zay na amin'ny fotoana tsy amin'ny fotoana fa misy fotoana olona mifosa olona ve de mbola hijanona eo ihany ianao fantatrao zao fa ao anatin'le fiarahamonina hifosa olona ny vorian'ireo olona reo de mitsangana mandehana teny za tsy tia miresak'olona de miataka ianao na olona fantatrao fa mieritreritra hanimba fiainan'olona araka teny bokinao bolana ty hoe misy olona mivory eo na misy olona mikasa anao ratsy eo misy olona mikasa andatsatra ao mikasa hanimba fiainan'olona eo de fantatrao zao efa zay de mbola hipetraka eo ihany ianao de mbola hiresaka aminy ihany ve de mbola hitafa aminy ihany ve de iombona heloka aminy ihany ve zava-dehibe ny hoe fandosirana mihitsy le fakapanahy fiatahana ary zany le avako zava-dehibe ny hoe fahaizana mifidy keo ny namana fahaizana mifidy ny olona hifaneraserana fa misy olona zay mitarika mandrakariva amin'ny ratsy mitarika mandrakariva anota de manana ary fiainam-bavaka ry havako raha atao amin'ny mpanoty ianao aza manaky raha atao amin'ny ratsy aza manaky ivavaka sika tompo misaotranao zahay fa mitaonanay ianao eritreritra mitaonanay ianao andositra ny fakapanahy mitaonanay ny teninao mba hiala amin'ny faharatsiana maro samihafa zay hitaoman'ny hafanay mampianatranay hitsory vavolombelon'ny fitiavana sy ny fahamarinana ianao vavaka izay tompo ampahirezo am'izao vanim-potoana mahabe fakapanahy am'izao vanim-potoana maharomotra lay ratsy zao dia ataovy miaina mivavaka izahay ataovy miaina amin'ny teninao izahay ataovy tia soratra masina izahay ary ataovy fantatray ny fetranay fa ao aminao ihany no ahafahanay manana ny hery ety mandresy ny ratsy hoy ny teninao manao hoe anaka raha atao amin'ny mpanoty ianao aza manaiky ny fanahinao masina mitoetra ty anatinay no ahafahanay manda tsy hanao ny ratsy ary ny ahafahanay koa manana herim-panahy anao ny tsara de aza manaisotra ny fanahinao masina ty anatinay ampahirezo zay ianao ny tsara mandrakariva da io ny fiainanay Jesoa ho feno fahamasinana da io ny tokantrano misy anay da io ny asan'ny tananay ho feno fahamasinana ao Andriamanitra arakoa ho feno fifalianao ny fiainanay misaotra Jesoa amen